Efaly miarahaba atsika tsiraraindray amin'ny anaran'i Jesosy ary manasanao anaraka zao fandaharana izao eto amin'ny radio evangelika fiainana. Tera sy laza neo an'Andriamanitra irery any. Amelona ny fitiavantsika an'Andriamanitra ndrayany, ny fahatsiarovantsika izay niaretan'i Jesosy ho antsika mandritra ny herinandro masina ity na any an-trano azy. Aoka hivavaka sy hamaky baiboly ny tsiraray avy ary tokony ezaka hivavaka herinandro masina izao, tokony ezaka hanaja izany tsika na dia any an-tokantrano azy. Mitadiava fotoana hivavahanao miaraka amin'ny Jesosy impotry ny avy-fijaliana. Hivavaka atsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindra mankasitraka anao zay ary mankatelina na ahafahanay indray anambara ny teninao eto amin'ity toerana ity. Raiso tanana zay rehetra atao eto Andriamanitra io ka taio ny tsiraray avy zay miaina. Ianao nokatra ny sainay afatara takaranay zay ambara, nokatra ny foninay hitoera ny teninao ary atondra soa ny tsiraray avy eny zany. Atsapanay sy atsiarovanay zay niaretanao sy ny famonjena nataonao mandritra an'izao herinandro masina izao. Ifananao masina ny anampy ny sambatan'olona ho amin'izany Andriamanitra ka amelona ny rompon'ny olona izay nataonao anay tsiraray avy ke redareda am-ponay ny fitiavana anao, tonga hetaheta mibavaka ao anatinay ary hitondra fandresena ho anay tsiraray avy. Da io zay nambaran'ny teny ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy tonga tana izany, sota tompo. Amen. Ijery ten'Andriamanitra ndray arsika amin'ny Apokalipsy toko 5:5. Zay mifakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Apokalipsy toko 5:5. Ary nihira firam-baovao izy ka nanao hoe, ianao ny mendrika aka ny boky sy amahany tombo-kaseny, fa voavony ianao ary ny arahanao ny nanavotanao an'Andriamanitra, olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Apokalipsy toko 5:2 hatramin'ny 4:40. Fa Kristy kosa rehefa ho tonga mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy, dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanana, izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao. Ary tsy mba nitondra rano sy la sy rano-janak'omby izy, fa ny rano ny tenany dia nity ndray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Fa ny rano sy la sy ny ranomby la ary ny laveny batombyvavy afafan'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana nofo mainka fa ny rano Kristy zay nanatitra ny tenany tsy manan-tsino an'Andriamanitra tamin'ny alala fanamandrakizay no hahadio ny fietraretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba nomponareo an'Andriamanitra velona. 2:12. Noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra ny fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany mba azahoan'izay voantso ny teny fikasana dia ny lova mandrakizay. Hebreo toko 7:1. Fa io Melkizedeka io dia mpanjaka ny Salema sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Ilay nitsena ny Abrahama rehefa niverina avy nandresy ny mpanjaka maro izy ka nitsodrano azy, sady meny Abrahama ny ampafolo ny zavatra rehetra aza voalohany. Raha dika ny anarany dia mpanjaka ny fahamarinana, vao mpanjaka ny Salema koa, izany hoe mpanjaka ny fiadanana, tsy manandray, tsy manandreny, tsy manana tantara-pirazanana, tsy manana voalohan'andro na farafiainana, fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra izy dia mitoetra ho mpitsorona mandrakizay. Ary evero ny alehiben'io lehilahy io zay meny Abrahama patriarka ny ampafolon'izay tsara tamin'ny zavatra no baboiny. Voninahitra ny eo an'ny tompo irery any. Saotra n'Andriamanitra ndray sika fa tsy misy tahaka an' Jesosy. Jesosy no mpanjaka tokana, tsy manam-paharoa. Voalaza izany ao amin'ny Timoty voalohany toko 1:7. Ho an'ny mpanjaka tsy manana taloha tsy mety maty tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany ane nilaza sy mivoninahitra mandrakizay. Amen. Tsy manam-paharoa satria ho an'Andriamanitra tokana. Jesosy dia mpanjaka tsy manam-paharoa,
tokana. Tokana Timoty voalohany toko fahenina andininy fahadimy amby folo. Ny andrina finaritra sady tokana mpanjaka sy tompony tompo no aneo zany amin'ny fotoana. Tsy misy talohany hoy ny baiboly, tsy manan-taloha izy ho an'ny mpanjaka tsy manan-tahotra, tsy mety maty, tsy hita, tsy ho an'ny tokana ihany aneny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tsy misy mpandimby azy. Hebreo toko fahafito andiny faefatra amby roapolo fa dimy amby roapolo. Fa izy kosa de manana fisoronana tsy dimbiasana satria maharitra mandrakizay izy, koa am'izany de mahavony tokoa zay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalany satria velona mandrakizay anao fifonana ho azy. Jesosy zany tsy misy tahaka azy, Jesosy mpanjaka tokana, tsy misy talohany, tsy misy andimby azy, anoho zany tsy manam-paharoa izy, mpanjaka lehibe tahaka ny Melkizedeky izy hoy ny baiboly, tahaka ny Melkizedeky, fa sady mpanjaka nompisorona Jesosy. Toko fahafito andininy voalohany. Fa io Melkizedeka io zay mpanjaka ny Salema sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Jesosy dia Melkizedeka de mpanjaka hafa tamin'ny mpanjaka rehetra satria mpanjaka lehibe fa sady mpanjaka no mpisorona. De hoy ny baiboly manao hoe evero ny ahalehiben'io lehilahy io de Melkizedeka zay sady mpanjaka no mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Fa na i Abrahama patriarka lehibe aza de nanatitra ny ampahafolokarenany zay azony tamin'ny zavatra nobaboiny ho an'ny Melkizedeka tamin'izany fotoana izany. Izany hoe matoa anaterany Abrahama fanafafolokarena Melkizedeka lehibe lavitra no i Abrahama. Melkizedeka mpanjaka ny fahamarinana, mpanjaka ny Salema, mpanjaka ny fiadanana, lazaina hoe tahaka natao tahaka ny zanak'Andriamanitra. Fa Jesosy tsy tahaka ny zanak'Andriamanitra, efa hitantsika fa tena sady zanak'Andriamanitra no ten'Andriamanitra, no zany mpanjaka lehibe tsy manam-paharoa. Melkizedeka natao tahaka ny zanak'Andriamanitra, fa Jesosy tena zanak'Andriamanitra sady Andriamanitra, efa hitantsika tamin'ny teo aloha zany. No zany evero ny alehibe zany lehilahy zany hoy ny baiboly. Lehibe zany ny atao hoe sady mpanjaka no mpisorona. Jesosy zany dia ratsika mahalala eto, tsy hoe sady Andriamanitra no mpanjaka fotsiny ihany izy araka zay nandrenesantsika azy tamin'ny lasa, fa sady mpanjaka no mpisorona. Izany Jesosy izany. Izany ny lazana hoe Jesosy Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra hoy ny baiboly. Kristy no zavatra rehetra, fa am'izany de tsy misy gentilisa sy jiosy, na voafora tsy voafora, na barbarianina sy iskitianina, na andevo sy tsy andevo, fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Jesosy zany zavatra rehetra, izy ro zavatra rehetra tany amin'ny testamenta taloha de manambaran' Jesosy avokoa, izy ny mana na mofo, izy ny koba anatsara ny fiainantsika, izy ny tohatra zay hitan'ny Jakoba, mbola izy koa no samy fiara sy ny sisa rehetra. Kristy ny zavatra rehetra, sady mpanjaka no Andriamanitra, sady mpanjaka no mpisorona. Nahoana moa lay Jesosy zay lazaina fa Andriamanitra sady mpanjaka nantenaina hamonjy no voaombo teo amin'ny havi-fijaliana. Lay Jesosy mpanjaka nantenaina hamonjy nefa voaombo teo amin'ny havi-fijaliana. Ny hevitry ny olona sasa de metritra manda hoe nandritry fanantenana azy Jesosy. Voalaza amin'ny Luka toko faefatra amby roapolo, fa ny apôstôly de netritra fa nandritry fanantenanany amin'ny Jesosy. Luka toko faefatra amby roapolo andiny faraika amby roapolo. Nefa nantenainay fa izy no lay efa anavotra ny Israely, ary tsy zany ihany fa androany no andro fahatelo ary zay natongavany zany. Etreritra zany izy ireo fa nandritry fanantenana Jesosy. Hoy aminao, Jesosy tsy mandritry fanantenana ary tsy andritry fanantenana naoviana. Fa ny olona ny tsy fahalalany olona soratra masina ny baiboly sy ny herin'Andriamanitra no madiso hevitra ny olona. Ohatra Petera de ny hevitra fa
sanatria am Jesosy zany hoe andalo fahafatesana izany, ny tsy fahafantarana ny tenin'Andriamanitra, ny tsy fahalalana ny tena fahamarina, fa iza marina moa Jesosy sady mpanjaka no mpisorona. De nietreritra Petera fa sanatria am Jesosy zany hoe ho faty zany raha ny tenin'ny tompo fa ny zanak'olona dia atolotra omboana amin'ny havi-fijaliana. De nandà Petera Matteo 9:7-8 manao hoe ary Petera nanoana azy tanila ka ny teny mafy azy hoe sanatria aminao zany tompoko, tsy ho aminao tokoa izany. Fa izy niodina ka nyteny mafy amin'ny Petera hoe mankanesa ty voako ry Satana fa tafitohinana amiko ianao satria tsy misaina zay an'Andriamanitra ianao fa zay an'ny olona ihany. Sanatria Petera izany hoe Jesosy ho faty izany satria tsy fantany tena fahamarina fa Jesosy sady mpanjaka no mpisorona. Na Jodasy koa aza matoy sanan'olotra an Jesosy ny varotra azy, izy de nino azy ho zanak'Andriamanitra fa niveriny fa hanao zay fomba ialana tsy hahafaty azy Jesosy ka sa izy nivarotra an Jesosy tamin'ireo fariseo tamin'izany fotoana izany satria tsy nieritreretin'izy ireo mihitsy zany hoe fahafatesan Jesosy zany. De mieritreritra izy fa nandiso fanantenana azy ireo Jesosy. Averiko aminao ndray nefa tsy mandiso fanantenana Jesosy ary tsy andiso fanantenana na iza na iza azonao antenaina izy. Onsoratra masina manao hoe raha mbola misy koa ny farany de tsy ho foana ny fanantenana. Fanontaniana faharoa, nahoana koa vahoaka zay nanao hoe hosana hosana, ny antsoantso ray manao hoe omboy amin'ny havi-fijaliana, ny fiheverana zavatra ara-nofo de miteraka fatafitohinana ho an'ny olona satria ny fiheveran'izy ireo natonga azy nanao hoe hosana hosana dia fihetseham-po na nantena famihevitra zavatra ara-nofo, famonjena ara-nofo, fanafahana ara-nofo, tombotsoa ara-nofo no zavatra namaika azy nantenainy voalohany ka niteraka fatafitohinana ho an'izy ireo zany zavatra izany tamin'izany fotoana izany. Ny fivavahana tompoko ekeny fa mihevitra ny fiainana fanenatsika ny Jesosy fa ny zavatra tena fivavahana tsy zavatra ara-nofo ka tombotsoa ara-nofo, fitahina ara-nofo ny tena mamaika ka dradraina etseroa, tsy ny fitahina ara-nofo ny zava-dehibe, tsy ny fitahina ara-nofo ny tena iazakazahana fa na olevina aza noko sy ny foko de mbola vato lampony foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra hoy ny mpanao salama. Raha am'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika ny Kristy sika mahantra indrindra de ho tafitohana ny olona raha fanantenana fiheverana tombotsoa ara-nofo no anarahana an Jesosy tahaka ny olona izay nanaraka an Jesosy ninana mofo 5 sy azany rano roa zay 5,000 isa fa rehefa tsy nanao fahagagana mofo 5 sy azany rano roa Jesosy de tafitohana avokoa tao anatin'izany fotoana izany. Enao raha mivavaka sy manompo an'Andriamanitra tsy de ny fitahina ara-nofo ny tokony amaiky na iazakazaha na tena ho zava-dehibe ilaina izany fa tsy zay ny tena zava-dehibe eo amin'ity fanompona an'Andriamanitra ity fa fitahipana ny famonjena amin'ny fanahinao, fanavotana amin'ny fanahinao, izay ny tena zavatra lehibe. Izany natonga ny Petera ny laza tombotsoa ara-nofo satria sady ny Jesosy arabelona amin'ny foana hanao fahagagana ampitony ranomasina, ilaina izany. Fa raha tsy maty Jesosy, raha tsy vomby amin'ny havi-fijaliana Jesosy de tsy misy mahampisorona azy hanao fanavotana, ary tsy misy fanavotana ho atsika amin'ny fanahtsika, hanafaka atsika ampelatana ny Satana, hanafaka atsika amin'ny fahotana raha ho toka tsy maty Jesosy. Raha tsy latsaka amin'ny tany voambary de mitoetra foana izy. Izany hoe tsisy fanavotana, tsisy famonjena, tsisy fiovana ho atsika, fitahina raitsika, fahagagana mety iseho amintsika, valimbavaka mety ho atsika, fa ny fanahintsika tsy voavonjy fa ny fahafatesan'i Jesosy amin'ny mampisorona be azy no famonjena ho an'ny fanahintsika. Noho izany tafitohana reo olona ireo satria ny hevitra zavatra ara-nofo ary ny azakazako amin'ny zavatra ara-nofo ka na iza mivavaka raha fitahina ara-nofo foana no andrandraina ho diso zany olona izany fa aoko zava-dehibe ny zavatra ara-panahy aloha manaraka ho azy zany rehetrarehetra zany. Zay mahatonga an Jesosy manao hoe tady avosika atsao aloha lay fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, ny avovonjy ny fanahinao aloha fa tsy ny fitahina ho an'ny nofinao, ny anafaka anao amin'ny toka sy ny sigara ary ny fahazaran'ny ratsinao fa tsy ny valimbavaka sy fahagagana
gana miseho amin'ny fiainanao no tena mamaika fa izao enao voavonjy, enao voova toetra, enao tonga zanak'Andriamanitra. Fa rehefa tonga aminao zany mirotsaka ho azy ny fitahiana na tsy angatanao, zanak'Andriamanitra ianao, olom-bovonjy ianao, an Jesosy ianao, fantany zay mahasoa sy mahatsara anao. Ka ny zavatra lehibe indrindra dia ny amonjenanao fa ny otanao, ny faharatsiana zay ataony olona no misakana tsy azahoany valim-bavaka atsitahiana Andriamanitra. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Tafotoana reo olona reo ka nilaza hoe ombo indray ombo eo amin'ny hafijalia. Jesosy tompo tsy mandidy fanantenana fa tsy fahalalan'olona soratra masina mety madiso hevitra, fa am Jesosy kosa ilaina ny zavatra ara-batana satria no fa mandra zay mahatonga azy manao tsy tiako ny ampody ady tsy mihinana raha tsy fandrao reraka eny an-dalana izy. Mihevitra ny finofin'izy ireo Jesosy tamin'izany fotoana izany. Fa ny zavatra lehibe sy mamaika an Jesosy kosa dia izao ny ara-panahy aloha, fanafahananao amin'ny ota, fanavotananao amin'ny ozony lalàna, fanafahananao amin'ny asan'ny devoly, ny amonjena ny fanahinao, ny anovana ny toetranao. Izay ny zavatra mamaika sy lehibe amin'Andriamanitra. Ka ny akaran'i Jesosy taoko Jerosalema naneo mahampanjaka azy, ary ao Jerosalema ihany koa no anefany sy anatanterahany lay famonjena, amonjenantsika tsiraray avy ka iantsony tahaka teo amin'ny hafijaliana manao hoe vita ny famonjena, ny amita ny famonjena. Io mamaika an Jesosy. Ary ny antony nahatongavan Jesosy tety dia hoy ny Baiboly, ny anarany atao hoe Jesosy, izy amonjy ny olona afaka amin'ny fahotana, fa tsy hoe izy hitahany olona ane fitahiana fa ane fitahiana ekena izany. Fa ny tena lehibe indrindra dia izao ny amonjy ny fanahiny olona. Hoan'Andriamanitra Baiboly amin'ny asan'ny apôstôly 7, Andriamanitra rehefa nanangana azy tamaty dia naniraka azy amin'ny tsiraray avy isam-bana hitahy amin'ny fialantsika amin'ny fahotana. Ny fitahiana voalohany dia fitahim-panahy, mamela ny elokao vao manasitrana ny aretinao. Ny zavatra mamaika an'Andriamanitra dia ny famonjena ny fanahy ny tsiraray avy. Izay ny zavatra tadiavin'ny tompo amintsika tsiraray avy. Noho izany ny zava-dehibe amin'Andriamanitra dia ny amonjena ny fanahintsika, anafahanantsika. Nahoana ara Jesosy no nomboana teo amin'ny hafijaliana? Raha mijery Baiboly isika, nahoana izy no nomboana tamin'ny hafijaliana? Nefa Jesosy Andriamanitra mpanjaka, satria tsy hoe Andriamanitra sy mpanjaka fotsiny izy, fa mpanjaka sy mpisorona ihany koa. Ka amin'ny mahampisorona azy dia natao sorona ho atsika ny tenany, anavotany atsika amin'ny fahotana. Ka azo atao mahagaga manao hoe voaombo teo amin'ny hafijaliana Jesosy. Rary loatra zany. Aroa izy tamin'ny mpianatra taoriana hitsanganany tamin'ny maty, motsy tokony haritra n'izany va Kristy. Dia nanokatra ny saina izy alala ny soratra masina amin'ny mampisorona azy, fa tsy mpanjaka fotsiny, dia natao sorona ny tenany, anavotany atsika. Matio 2:20. Fa tahaka izany zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa hanompo, ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro. Ny tena no natolony, nataony ho avitra ho atsika tsiraray avy. Satria ny Baiboly dia milaza ny tenany no nataon'Andriamanitra avitra ho atsika no ny fahotantsika. Jauna 1:2. Ary izy no avitra no ny fahotantsika, tsy noho ny atsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao ihany koa. Jauna 1:2. Izao ny fitiavana, tsy nitiavantsika n'Andriamanitra fa ny nitiavany atsika, ka ny raha ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Jesosy zany natao avitra noho ny fahotantsika. Timoty 1:2. Sady nanolotra ny tenany ho avitra isolo ny olona rehetra dia zavatra fitory amin'izao androny izao zany. Andriamanitra zany, Jesosy tenany, ary zany nahatonga azy nampandraisana nofa mandra. Ka satria manana nofa mandra zaza dia mba nandray zany koa izy andringanany amin'ny fahafatesana. Le manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly, satria ny tenany no atao avitra, atao fanatitra, ho fampiononana ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny fahotantsika sy ny faharatsitsika mba hahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra hiala. Tsy vola na arena no nanavotana atsika,
tsy nampiasa vola navotana atsika Andriamanitra satria tsy vola tsy arena no nivarotana atsika. Noho izany tsy vola na arena no anavotana anao, anavotana ny olombelona eo am-pelantanan'ny Satana, anavotana ny olombelona ho afaka amin'ny fahotana sy ny faharatsiana, fa Jesosy sy ny rany. Azay mahatonga Petera milazo amin'ny Petera voalohany toko voalohany 1:20 fa fantatrareo fa zavatra mety ho simba tahaka volafotsy na volamena na navotana anareo tamin'ny fitondran-tena dala zay azonareo tamin'ny entiny razana, fa ny rason'ny Kristy toy ny rany zanak'ony tsy misy kilemy, tsy misy petipetana. Ny rany Jesosy, ny tenan Jesosy no natao sorona ho fanatitra satria zay mampisorona be azy hoy ny Baiboly, tahaka Melkizedeka sady mpanjaka ny Salema no mpanjapa no mpisorona mpasoron'Andriamanitra avo indrindra. Noho izany ny tenany natolony mba hanavotana atsika ny mpisorona mantsy. Raha jerena amin'ny Baiboly de zao iverina kely ny zavatra misy amin'ny Baiboly de zao matetika ny vola no atao avotra ho an'ny olona na ampiasaina navotana. Hitantsika zany amin'ny numéro toko 7:150 de ny misesy any Arona sy ny zanany izany vola avotra izany araka ny teny Jehova de araka izay fa nandidiny Jehova. Numéro toko 5:30 ary ianareo tsy anray avotra ho an'izay nandositra ho ao an-tanàna fantsirana mba ho diny ny ray hitoetrany amin'ny tany raha mbola tsy maty ny mpisorona. Ny vola zany matetika io no ampiasaina anavotana, atolotra raha misy olona tiana votana, zay nampiasaina teo amin'ny zanak'i Israely de voavitra le olona. Fa ity fanavotana amin'ny fahotana, fanavotana eo am-pelantanan'ny Satana. Tsy misy olona voavitra eo am-pelantanan'ny Satana amin'ny alalan'ny vola makareny. Tsy misy olona avotra amin'ny fahazaran-dratsiny amin'ny alalan'ny vola makareny, fa zay te voavitra mila mandray an Jesosy zay nanao sorona ny tenany ka mandray ny raha an Jesosy zay latsaka tao Kalvari. Izay ny fahamarinana. Ny mpisorona de fatara fa ny mpisorona de olona nalaina ho solon'ny olona hoy ny Baiboly, Hébreu 10:1. Fa ny mpisorona rehetra de nalaina tamin'ny olona ka tenrena ho solon'ny olona anao ny raran'Andriamanitra, anatitra fanomezana sy fanatitra, anafaka ota. 2:5 de toy izany koa Kristy tsy izy nanandra tena nanandratra ny tena no mpisorona be, filainanao tany hoe zanako ianao, zany teraka anao androany. Ary toy izay lazainy eo amin'ny teny hafa koa hoe ianao ny mpisorona mandrakizay araka amin'ny fanao Melkizedeka. Ny mpisorona izany de olona nalaina isolon'ny olona. Noho izany Jesosy no natolotra isolo atsika tsiraray avy, izay mahavitra azy, izay mafana votana azy, izy no solo atsika teo amin'ny hafijalena. Raha isika tokony kapohana sy ny fantsihana, raha isika ny tokony nitondra ny tambony fahotatsika no ny adalatsika, de Jesosy lasa avitra ny solo anao zay nomena Andriamanitra isolo atsika tsiraray avy. Tahaka ny Isaka izay saika nomba natolotra tao fanatitra teo ambonin'ny altara ary raisy ny Abrahama nya fa ny zanak'ony voazagrivotra kritrala izay nasolo azy. Io manambara an Jesosy izay misolo azy sy misolo anao, afaka somantsara ary avitra somantsara Isaka satria nisy lay zanak'ondry voasarinitra ondry lahy voasarinitra ny kritrala nanne nasolo azy. Fa raha tsisy io nasolo azy io de tsy maintsy Isaka ny vonona natao fanalitra teo. Noho izany Jesosy misaora azy no fitiavana ka nanolorany tenany ho avitra isolo atsika tsiraray avy. Ao amin'ny Isaia 3:7 ny Baiboly de milaza fa izaho Jehova no Andriamanitra de ray masiny Israely, mpamonjy anao, omeko avitrao Egypta ary Etopia sy Seba ho solonao. Omeko avitrao Egypta ho an'i Israely zany ary Etopia solonao. Fa izao tolo izao kosa tsy Egypta na Etopia no solo, fa izao ny atolotr'Andriamanitra ho avitra ho atsika dia Jesosy Kristy zanany. Hoy ny Baiboly io no avitra ho atsika tsiraray avy. Matteo
toko faharoapolo andiny fa valo ambyroapolo fa tahaka zany zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Timoty voalohany toko faharoa andiny fa dimy fa eniny. Fa ray Andriamanitra ary ray mpanalàlana amin'Andriamanitra sy ny olona de Kristy Jesosy zay olona sady nanolotra ny tenany ho avitra isolo ny olona rehetra de zavatra fitory am'izao andro izao zany. Noho zany amampisorona be azy de ny tena no natolony hosorona anavitra antsika tsiraray fa mpisorona de olona nalaina isolo ny olona. Ny mpisorona ihany koa amin'ny Hebreo toko fahadimy any de milaza fa olona natao anatitra fanomezana sy fanatitra anafaka ota. Hebreo toko fahadimy andiny voalohany fa mpisorona be rehetra de nalaina tamin'ny olona ka netendrena ho solon'ny olona anao ny raharan'Andriamanitra anatitra fanomezana sy fanatitra anafaka ota. Natao zany izy ireny anatitra fanomezana sy anatitra fanatitra anafaka fahotana. Jesosy ho ny baiboly satria olona nalaina amin'ny olona misorona be tsy izy nanao ny tenany na nanandra tena fa tsy misy olona afaka maka zany voninahitra izany fa lay Andriamanitra zay nilaza tamin'ny hoe zanako anao androany izy nanositra azy ho mpisorona be mandrakizay tahaka amin'ny fanao Melkizedeka. Ny mpisorona teo amin'ny Israely de nanao fanavotana tamin'ny alalan'ny ranom-biby ho fanatitra anafahana ny olo, ao ny ranon'omby zanak'ondry, ao ny ranon'omby lahy, ao ny rano vatomby vavy sy ny sisa rehetra. Ny mpisorona teo amin'ny Israely de nanao fanavotana ho an'ny olona tamin'ny alalan'ny ranom-biby. Fa Jesosy kosa de ny ranony tenany fa tsy nitondra ranom-biby izy ho fanavotana ny tsiraray avy fa ny ranony tenany no natolony famonjenatsika tsiraray avy. Voalaza eo amin'ny Hebreo toko fahasivy andininy fa 1:12 hatramin'ny fa 4:12 averiko vakina aminao. Fa Kristy kosa rehefa tonga mpisorona beny amin'ny zavatra tsara ho aminy de namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao ny tanany izany hoe tsisy an'izao zavatra ary izao ary tsy mba nitondra ny ranomby lahy na ny ranomby izy fa ny ranony tenany de niditra indray mandeha ho ao amin'ny fitoerana masina ka nady fanavotana mandrakizay fa ny ranosy lahy sy ny ranomby lahy ary lavinim-balotry mivavy afafy amin'izay voaloto fa raha ny ranomby lahy sy ny ranomby vavy zay lavinim-balotry mivavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo maika fa narahany Kristy zay nanatitra ny tenany tsy manan-tsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Lay fanavotana tamin'ny alalan'ny ranom-biby de tsy nahazahoana fanavotana mandrakizay ary zany namerimberena anazy isa-taona fa ny an'i Jesosy ny ranon-tenany de nahazahoana fanavotana mandrakizay raha ny ranom-balotry sy ny ranom-balotry mivavy afafy amin'izay voaloto no nahafaka an'izy ireo maika fa ny rahan'i Jesosy. Jesosy zany tsy nampiasa ranom-biby fa ny ranony tenany no nampiasainy. Kolosianina toko voalohany andiny fa 4:12 izay ananantsika fanavotana de famelana ny helontsika amin'ny alalan'ny rahany. Efesianina toko voalohany andiny fa 7 izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany de famelana ny fahatsontsika araka ny areny ny fahasoavany. Le rany zany no nampiasainy azay natonga tsy maintsy vohomby teo amin'ny afijaliana azo natao ny ala fa tsy latsaka ny rany ho fanavotana antsika tsiraray. Tsy misy famelan-kelo ka raha tsy misy raha latsaka. Noho zany ny rany Jesosy natao avitra ho atsika raha bajanga avitra noho ny kofejakina fe tamin'ny varavarakely. Ny Israely avitra noho ny rano zanak'ondry natao teo amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana izy ireo fa isika kosa ho voavitra noho ny fanavotany Jesosy Kristy ho avitra amin'ny ozony lalàna. Galatiana 3:7 fa Kristy nanavitra anay tamin'ny ozony lalàna ho voavitra amin'ny fahotana, ho voavitra amin'ny fanandevozana, ho avitra amin'ny tanany devoly zay manao sambelona atsika isika ka ny rany no nanavotany
antsika ho an'Andriamanitra hoy ny Baiboly ao amin'ny Apokalipsy 5:7 zay averiko vakina toy izao. Ary nira firambaovao izy ka nanao hoe ianao mendrika akamboky sy amantomboka seny voavono ianao ary ny ranao nanavotanao an'Andriamanitra, ny rany nanavotany olona maro samihafa avy amin'ny fokom-pirenena rehetra sy samihafa avy teny rehetra, ny olona rehetra ary ny firenena rehetra. Tsy vola nanavotany azy teo am-pelantanan'ny Satana ny olona, teo ambany fanadivozany devoly, fa navotany Jesosy tamin'ny rany ho an'Andriamanitra, ho an' Jesosy ny ianao sy ny ankonanao hatramin'izao, ka tsy anana Satana fahefana intsony. Minoary mpamahavitra anao Jesosy, minoary fa fanavotanao anao ny rany Jesosy, anio raiso ny rany Jesosy, fa nalatsaka ho anao zany, ho fanavotana anao zany amin'izao toe-javatra maro iasany devoly amin'izao ny faran'izao. Samy mitaky ny rany Jesosy, mahery ny rany Jesosy, voaro ny rany Jesosy ianao, andresino ny rany zanak'ondry ianao, ivavaka isika tompoko amin'izao fotoana izao. Mankasitraka Andriamanitra mankateliny no ny fitahinao sy ny fahasoavanao na fananambara izany teny izany teto amin'ity toerana ity. Sotranao zay satria ianao ny zavatra rehetra, sady mpanjaka, sady Andriamanitra ianao ny mpanjaka anay, sady mpanjaka ianao misorona be ho anay. Ary zany nanoloranao ny tenanao ho avitra isolanao tao Kalvari, ary zany navitanao ny famonjeny ka ho avitra ny tsiraray avy, ary anray ny ranao zay narotsaka ao ho fanavotana anay, ka ho fantatry ny olona ny antony nanomboana anao teo amin'ny avy-fijaliany, dia ho fanavotana ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Sotra indrindra Tompo. Amen. Mati tao Kalvari ny tompo mpamonjy, anavotra ny fanaikio